Ya, ny raha nataontsika taty zany nanao contrôle forestier. De ny zavatra hita azy zany misy roa zany karazana infraction tato. De ny voalohany zany fanaovan'olo charbon, de faharoa zany teviala. De izay zany ny zavatra nisy. De mikasika an'le charbon zany maro zany le charbon raha iny fitsirena nataontsika iny zany no zahana. De nahavoa sambotra olona roa zany tsika olo fivadiana, de ireo zany tsy maintsy ataony fampitopitorana de alefa ary amin'ny fampanoavana. De manaraka an'izay zany tena hita zany fa ireo mpifindra monina tena mamoty kakazo ato manodidina ny ty atialan'ny Montpasso ty. Ka am'izao fitsirena nataony ihany zany mbola tsy maintsy hisy zany suivi zay mbola hataontsika koa zany atroatsy hanarahana maso ireo charbon sisa tavela ty. Ary koa zany hamongorana ireo sisa tavela satria hitatsika zany tamin'ny fitsirena voalohany de nisy ireo telo lahy nilefa. Ka zay zany ny zavatra misy aty. Fahatelo manaraka an'izay zany dia maromaro zany atsika taty nidina ty tantoerana teto zay tamin'ny eaux et forêt, de nisy ny élément gendarme, de teo koa manareo mpanao gazety, ary farany zany ny fokon'olona izay monina ity manodidina eto. Ina zany nahatonga izay contrôle mixte zany satria haitsika zany tato ato fa amin'ny resaka fanimbana ala ireo olona zay mpamotika atiala zany de tena mitondra reny zava-marantsaka izay mihitsy zany nanovana hoe tsy maintsy isiana élément de force zany mba hiarovana ny ainy mpiaro atiala. Ka zay zany nahatonga zany nitondrasan'ireo zandaro reo mba hahafahana zany hanamoramora izay intervention ataotsika aty antoerana. Zay zany ny zava-misy aty. Entana zany tsika mpivahiny, ary entana koa zany tsika tompotany satria raha ny fitsirena natao zany dia fototra ray voalohany ahafahan'ny olona aby reo miditra aty manimbasimba ala zany fampidiratsika zareo avy atsimo. Atsika tompotany mihitsy zany manolotra hoe eto misy kakazo, eto anovan'ireo charbon, zay zany raha misy. Ka entany zany tsika tompotany zany mba ho sarotiny avy koa hanara-maso zany ny tanitsika, avy koa ny volo efa natsabotsika. Ary entany koa zany tsika vahiny izay mpiavy mba tsy hanimbanimba fahatany, tsy hanano filana arabola amin'ireo resaka atiala reo satria tokony hanao tady vola hafa atsika fa tsy mamono kakazo de manano charbon. Tsy izay ihany zany ny raha afaka ivelomana fa misy asa hafa tokony azo ivelomana eto. Ka zay zany entanantsika rehetra zany samby hanadra ny tontolo iainana atsika satria tena simba ary potika kokoa zany le atiala raha taty Montpasso zany tena nojerena. Zavatra raha malala baka amitsika heto araka zay dina zay niresagna eto Anosy-Be zay vitan'ny tribunal de première instance zay zay homologué amitsika heto tsy azo atao ny manetikala, tsy azo alalana. Ke zavatra zay moa fa raha malala antena moa teraka teto tongo eto mahay raha eto tsara. Raha malala tsara bikiny fa efa simba ary tegna simba tanteraka zay ny ala ito amitsika. Ka noho zay zavatra hita taloha mahalegny zegny tegna mbola nahampy, ary zavatra zay agnisan'ny mahagaga tena mahagaga tanteraka le olo minia magnano or ke zavatra hainy tsara bikiny minia magnano. Ke zay moa tsy tsahatra hagnenjiky hatrany hatrany zegny le olo hamotiky ty halantsika eto Anosy-Be ty satria zavatra zay holovan'ny taranaka atsika mandrakizay ary raha tsisy rano zegny atsika eto tsy tafaboaka avy amin'ny ala no miteraka rano. Ke tsy hagneky zay araka zay lalagna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakagna ary dina iraisany Anosy-Be manontolo
tsy azo atao ny manitikala ary tsy azo atao ny mandripakala.